بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. Tsika zao dia ankatroka anatin'ny volana Ramadan tanteraka. Izany volana Ramadan zany dia mampatsiahy ny teny mpaminao sallallahu alaihi wasallam izay magnambara hoe ny tokony fanovana fiovana no natongavan'izany volana Ramadan zany. Hoy izy mpaminao sallallahu alaihi wasallam khaba wa khasira man adraka Ramadan falam yughfar lah. Hoe matiantoka tanteraka zay olo tratra ny volana Ramadan kanefa izy tsy voavela eroka. Izany hoe ambadika izany teny zany hoe rehefa mandalo ny volana Ramadan misy toetra, misy zavatra, misy raha zany tokony hiova aminao. Ka nohon'izany zany zandroany dia andray ny sora anankiray, amin'ny voalohan'ny sora anankiray izay miresaka tanteraka ny toetoetra mahatonga anao zany agnisan'olo sambatra ary andovan'ny paradisa. Hoy izy Allah amin'ny andinina voalohany hoe qad aflaha al-mu'minun. Efa niteneniny Allah direct hoe efa sambatra iza ireo mpino. Ny degré voalohany zany tokony anagnana mahatonga antsika fahasambarana dia ny tonga amin'ny ambaratongany hoe mu'min, hoe mpino. Satria antsika amin'ny hadisy ny Jibril misy ambaratonga anankitelo ny ty finoana silamo ty. Anao mila tonga amin'ny ambaratongan'olo mu'min. Zay lo voalohany. Ary magnaraka an'izany dia karakory aminay matoetra n'olo mpino. Dia azavaina amin'ny Allah amin'izay hoe le toetra tokony hiezatsika mafy hifikiratsika mandritra ny volana Ramadan ty satria izao no fotoana fanovana napetraka ny Allah ho antsika tanteraka. Shaitan tsy eo, varavarana paradisa misokatra, varavarana afobe mihidy. Zay zavatra azotsika fahasoavana amin'ny tombon'ny Allah, ny fahasoavana zay asa soa rehetra ataotsika. Ka hita amin'izay zany le toetra reto tokony hizahantsika hifikitra amintsika mandritra ny fandalovana ny volana Ramadan ty ary hoentitsika aoriana ny volana Ramadan koa. De manaraka aoriana Allah ny teny hoe qad aflaha al-mu'minun, efa sambatra ny mpino. Hoy izy Allah aoriana zany alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ireo dia toetrandreo mpino rehefa ro manao swala dia mifantoka, feno fitonina ary feno concentration rehefa ro manao swala. Izany concentration zany agnisan'ny zava-dehibe rehefa magnatanteraka swala. Zay misy mahatonga manam-pahaizana anankiray miteny hoe raha ohatra misy tsy metimety amin'ny fiainananao zany avereny tsara ny fanaovanao swala satria ny swalanao zany rehefa tsy milamina koa zany ny fiainanao. Zay indrindra koa manamafy le tenin'ny Allah hoe inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ny swala zany hoe tokony hoe anono vokatra ny concentration ny fifikiranao de swalanao zany mavita manovanao. Ny toetra voalohany tokony fikiran'ny mpino silamo zany miezaka anana ny fifantohana tanteraka na concentration tanteraka rehefa magnatanteraka ny swala. Toetra manaraka izay tokony ataotsika mahatonga atsika ahazo na andova izany paradisa zany walladhina hum anil laghwi mu'ridun. Ary nisan'ny toetran'ny mpino izay andova izany paradisa zany amin'ny teny tsisy dikany, fandaniany fotoana tsisy dikany, ireo lavitra zany indrindra amin'ny volana Ramadan zany, tsy fotoana fandandaniana fahatany, na tsy Ramadan zany, na Ramadan zany, na tsy Ramadan. Satria misy teny mpaminao sallallahu alaihi wasallam hoe agnisan'ny magnambara hoe fa tegna toetran'ny mpino zany tsy manao teniteny tsisy dikany zany. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Nizaniza mino andro farany, mino Allah sy ny andro farany, aoka izy teny tsara na anginy. Zay magnambara amintsika hoe anao zany soanao miresaka zavatra azo anatombontsoa ohatra ny dhikra, ny zavatra mahasoa olona fa tsy mifosa, tsy raha tsisy dikany. Zay mahatonga hoe Allah miteny hoe walladhina hum anil laghwi mu'ridun. Anisan'ny toetra ny mpino zany andova izany paradisa zany zay teny tsisy dikany, zay fandaniam-potoagna tsisy dikany dia izy lavitra izany ity zavatra izany. Fahatelo walladhina hum li zakati fa'ilun. Anao zany
Agnisan'ny koa zany toetra tokony anagnan'ny olona andova zany paradisa zany, rehefa nataon'ny Allah anao zany manan-katao, aoka anao zany agnisan'ny tsy agnadino fa misy olo mahanatra ny tokony zarena, omena, ampiana, satria izany dia mitaiza ny fanahinao sy ny manadio ny volanao. Ke zay zany mahatonga hoe atsika zany mila saro-piaro amin'ireo toetra reny nitenintsika teo voalohany rehetra, satria reny no agnisany atarika atsika ahatonga atsika zany andova ny paradisan'ny Allah. Magnaraka, walladhina hum li furujihim hafidhun, toetra fahaefatra hoe ary reo dia amin'ny enatran'izy ireo dia haindreo miaro izany enatra zany. Kanefa ka amin'ny fotoanantsika zao fa maro lavo na hoe voasintona izany fijangajangana zany, satria Allah miteny walladhina hum, ary agnisan'olo andova paradisa io ireo olona aenatrandreo zany voaharindreo tanteraka. Ino ma voahary zany? Tsy mijanganjanga anao, tsy ampiasainao tsy tokony ampiasana anazy le enatra zany, afa-tsy amin'ny vadinao sy le olona anagnanao fahefana, zay ihany no tsy ahazoanao tsiny. Fa rehefa manaraka ankoatran'izay anao na mitady lalana ankoatran'izay, izany dia agnisan'ny olo mandika lalàna, ary nataon'ny Allah hoe avoazana sazy henjana zay olo mijangajanga zany. Raha ohatra tsika zany tia andova izany paradisan'ny Allah zany, aoka tsika zany ho lavitra izany fijangajangana zany. Ary zay moa entiko amaranako ny andiny voalohany amin'ny izany toetra hoentina mahatoko atsika andova izany paradisa zany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.